ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miarahaba tsika rehetra ry afaka malala tratra ity alarobia fa 30 volana septambra ity, ary aniomontsika no mamarana ny hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia ny boky Oborana toko fahasivy Oborana toko fahasivy ny andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no mofinainantsika anio ry havako. Oborana toko fahasivy andininy fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Anaran'i Jesosy: izay mananatra ny mpaniratsira dia afa-baraka, ary izay mananatra ny ratsy fanahy dia azo tsiny. Aza mananatra ny mpaniratsira fandrao halany, ny endro no anary dia ho tiany ianao. Toroy ny endry dia hiahendry izy, ampianary ny marina dia hitombo saina izy. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoam-pahendrena, ary ny fahafantarana ny iray masina ny fahazavan-tsaina. Fa izao no hampitomboana ny andronao sy hanamarona ny taona iainanao. Raha endry ianao dia endry ho an'ny tenanao ihany, fa raha maniratsira kosa ianao dia ianao ihany miaran'izany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehafako ny fiangonana na dia hoarina amin'ny ataontsika hoe communauté, izany hoe ny fiangonana dia fiombonana, ary naiza misy ny mpino dia mivoy an'io toe-tsaim-piombonana io izy. Raha toa ka mamaky tsara ny soratry Paoly apôstôly sika dia mazava tsara fa ny mampinompino dia tia fiombonana izy io tsika teo, fa izao ao anatin'ny fiombonana io zay tsy fiombonana fiombonana tahaka ny fikambanana zao tontolo zao, fa fiombonana zay mibanjina ny fiainanao amin'ny Kristy, ary dia tokony mandeha ho azy ao anatin'ny fiombonana ny fifampitaizana. Raha ohatra ka miara-monina ny kristianina ry havako malala, dia miara-mandeha ho azy ao anatin'ny fiainana kristianina ny antsoina hoe fifampitaizana, ny fifanorona, ny fitarian-dalana. Reo efa nafaran'ny Paoly manao hoe aoka hifananatra, aoka hifampahery amin'ny tonkiram-panahy, amin'ny salamo. Averimbery ny apôstôly Paoly io miteny manao hoe raha ohatra ka mananatra, Romana toko faharoa ambin'ny folo, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny tena tokony ho izy, aoka ho amin'ny fitiavana araka ny tokony ho izy. Hitantsika zany hoe tena ao anatin'ny etika kristianina mihitsy ny hoe fifanorona, fifanampiana. Ny antony dia izao rehafako malala, ny fiarahamonina kristianina dia fiarahamonina manome andraikitra, ataontsika hoe ny tsirairay. Ny tsirairay dia tompona andraikitra amin'ny fampandehanana ny fiainam-piarahamonina. Za tompona andraikitra aminao, ary enao manana didy amiko sy tompona andraikitra amiko. Zay ataoko dia tsy ataoko ho ahy ihany, fa zay ataoko dia hijereko koa zay mba ahasoa anao. Tsy mety raha ohatra ka ho ahy ihany ny eritreretiko, fa raha amin'ny zavatra zay ataoko, ny fihetsika zay ataoko, ny zavatra zay lazaiko, dia tsy ho ahy ihany, fa nataoko koa hitsinjovako izay ahatsaranao. Izay toetra izay no anankiray mampiavaka ny fiarahamonina kristianina, mampiavaka ny civilisationna kristianina mihitsy, izay fifampitsinjovana izay nolvana avy amin'ny soratra masina tao anatin'ny fiarahamonina zany ry havako malala, ny hoe tsy afaka miarahamonina isika ao anatin'ny fiarahamonina kristianina na fiarahamonina tarehin'ny tenin'Andriamanitra raha ohatra ka zay everiko mety amiko ihany ny ataoko hoe mety, fa tsy mety, fa tsy hoe mba everiko koa zay mampety aneo. Paoly dia nilaza manao hoe tsy manenjika any eritreritro, kanefa tsy mahamarina eo anatrehan'Andriamanitra zany. Izay le resantsika manao hoe ny fiarahamonina kristianina dia fiarahamonina manome toerana lay fifandraisana, lay fifampitandrona, tsy hifandratrana na hifamonoana, lay fiarahamonina zay mitandro lay asiny maha olona mahendrika Andriamanitra. Tsy hoe tsy manenjika any eritreritro dia ampy izay,
ray mantsy misy olona mirehetra manao hoe rehefa tsy mahendrika any eritreritra de ampiazany tsy mampanina na tsy hita moa fa de niteneniko fotsiny lizy rehefa tsy manenjika any de madio ny eritreritra de madio ny eritreritra mety tsy manenjika anao ny eritreritra ao fa tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra ianao mety tsy manenjika anao mihitsy ny feo amin'ny feritreretanao fa zao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ilay nataonao satria feo an'ny feritreretana de tsy voatery mihitsy ho feo amin'ny fanahy masina fa rakaraky ny feo amin'ny feritreretana io de rakaraky ny fanabeazana ny raisiny raha amina kristianina ny feo amin'ny feritreretana de feo amin'ny feritreretana paikely ny fitaren'ny fanahy masina fa raha amin'ny jentilisa ny feo amin'ny feritreretana dia tsy hitovy mihitsy ny feo amin'ny feritreretan'ny silamo sy ny feo amin'ny feritreretan'ny kristianina na ny feo amin'ny feritreretan'ny mpanompo sampy sy ny feo amin'ny feritreretan'ny totsika hoe ny karana indohatra tsy hoe iza ny ratsy na iza marina tsy zay ndrasahantsika loatra fa izao ny hoe tsy hitovy ary rehefa tsy manenjika anao ny feo amin'ny feritreretana tsy midika hoe marina ianao natren'Andriamanitra Paoly aza ny teren'izany zany rehefako malala de ity raha ohatra ary ka tena zava-dehibe sy sy menitra mamelona ny fiarahamonina kristianina mihitsy ny fananarana ny fifanoroana ny fanampiana de zay ny monamariny noabolana eto ao anatin'izany toetsainy zany no boky noabolana ary ao anatin'izany toetsainy zany de ao anatin'izany fifananarana ao anatin'izany totsika hoe fiarahamoniny fifanohanana sy ny fifanampiana sy ny fifampitarian-dalana zany de misy toetrireto zay ataontsika hoe tandremanao voalohany de zao ozy izy tandreminao tsara ny mananatra ny mpaniratsira tandreminao tsara ny mananatra ny mpaniratsira matetika ny boky noabolana de manao zava-dehibe ny fifananarana tena tao no boky noabolanao efa nataontsika ilay maka tao mofinaina na izy io tanaty mofinaina ilay maka midikany hoe tena zava-dehibe ny fifananarana fa eto andro izy manao hoe tandremy tsara fa aza maika mananatra ianao a mpaniratsira lay teny hoe mpaniratsira ty resahana eo a de ny olona zay ataontsika hoe mifakan'ilay teny ara tsy hoe mpanivaiva loatra fa aza mandany andro ianao amina olona zay fantatra fa tsy handray ny zavatra lazainao raha ohatra ka tena jerena de ity mantsy de miresaka ny boky noabolana de miresaka fahendrena sy ny fahadalana de izy manao hoe tandreminao tsara fa raha fantatrao fa adala ny olona raha fantatrao fa tsy afaka andray zay zavatra nyresahanao izy satria fantatrao ny sata misy azy fa satan'ny mpaniratsira zany hoe satan'ny ataontsika hoe tsy avy andray mihitsy zay zavatra rainao dia afa-baraka fotsiny eo ianao ny boky noabolana mantsy de tena mitandro ny voninahitry ny olombelona manome toerana ny voninahitry olombelona satria ny voninahitry olombelona de avy amin'Andriamanitra ny maizy azy ny olona to izy manao hoe anankiray zay mety hanimba ny voninahitra ao ny fatokisa-tenanao ka andeha hitoky tena ananatra ny olona zay fantatrao fa efa mpaniratsira olona tsy avy aino fa hamingafinga ny fampianaranao ho afa-baraka fotsiny eo Jesosy efa niteneny eo Matio nanao hoe aza omena ny alika zay masina atao misalatseny mafana fo ianao de misy olona mamo eo tovy mafana fo anao satria ny tenin'ny sodra masina manao hoe mitory amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana de mafana fo anao de misy olona mamo de hitorinao ny filazantsara de mino ay ianao fa izao ho tsiratsiraina le filazantsara zay ho torinao azy sanatria zay matonga zay ny dikany hoe azo omena ny amboa aza tsy peny amin'ny azo omena ny kisoa zay masina satria indray zavatra ataontsika hoe misy zavatra zay tsy hoe azo entina kafanampo fa lanjalanjao tsara fataro tsara zany ny olona iresahanao ny olona anarinao fataro tsara ny olona zay ataontsika hoe afaka andrayan'izany marina fa asan'ny fanamasina ny fandraisana anatra marina fa tsy ianao ny manahatra ny fanofanan'Andriamanitra marina fa zava-dehibe foana zava-dehibe mandrakariva ny itenenana ny toriana araka ny teny Isaia mpaminana manao hoe zao mafy ny fetitsonao fa aza tao malemy marina fa nazavan'izany soratra masina fa izao misy fotoana tsy ahafahanao manao an'izay io le teneniny Jesosy manao hoe alina dika rehefa miteny Jesosy manao hoe alina de zao tsy fotoana n'izany tsy fotoana fa misy fotoana anginana
misy fotoana hoe ny olona ohatra no nytoetra misy azy dia tena mety enao mihitsy aza no ho alay mibaraka. Ary mitrangy zany re avako malala am'izao fiarahamonina tenenin'ny apôstôly na Petera io na i Paoly io de rasarana zava manao hoe any aparany any olona te betsaka no mpaniratsira tsy anady zay masina. Ary natao miandrony Jesosy range io efa nisy Jesosy raha moa nitorotely lazain'ny olona fa misy devoly. Jesosy io misy devoly ianao nefa Jesosy nananatra, Jesosy niteny, Jesosy koa tsy nitsitsy mihitsy tamin'ny fananarana tamin'ny fibedesana. De mety handalo an'izany koa ianao rehefa malala mety handalo ary mila mahay mandanjalanja tsara, mila manday mandanjalanja tsara satria ndraindray enao mananatra mpitiavana de misy olona tsy avy aino fa ny zavatra resahanao no ataony ho vingavingainy. Mety ho vingavingainy na simbasimbainy toetranao ndraindray hoe nareo koa mba be fananarana fa izao ary nareo ary izao na koa ianareo miresaka fivavahana nefa zay ary mahita olona ohatr' zao koa nefa mpivavaka sy ny sisa. Tianao bolana tena rehefa de zao zava-dehibe ny fifananarana fa mahaiza mangatahany tompo manana fiainam-bavaka ahafantaranao ny fotoana mety, ny toerana mety sy ny olona izay afaka fantatrao fa afaka iainanao. Fa ny faharoa de zao ihany faharoa de zao ndray koa tsy hoe aza mahaiza mifantana ny olona zay mahaiza mamantatra ny fotoana sy ny olona zay tsy afaka iainanao fa izao la nio any amin'ny tokony ho andaniana azy ny herinao sy ny angovinao. Ozy manao hoe ny endry no anaro de ho tiany ianao, toroa ny endry de aiaendry izy, ampianary ny marina de tombo saina izy, fa ialao ny mpaniratsira. Tika zany rehefa malala tsy hoe manavakavaka akory ny bokonao bolana fa endry izy manao hoe mahaiza mitantana ny herinao, mahaiza mitantana ny tanja aiza ny tian'Andriamanitra mbola hitorianao, hiasanao, tian'Andriamanitra mbola hifampiresahanao satria manapetra ny herinao, manapetra ny zakanao, manapetra ny zakany fonao io, manapetra ny zakany sainao io nytikan'izany any am'izay tokony fantatrao fa tokony mbola iainonao any no ale de ny endry ny manatsay ny marina. Jesosy efa nanafatra an'io manao hoe rehefa ohatra ka tsy miaino izy dia aitsano ny vovoka amin'ny tongotra reo izy. Jesosy tsy miteny hoe de iareto de ataovy edoly fotsy aitsano ny vovoka amin'ny tongotra reo iampangasy fa mpaniratsira izy fa mandehana mitory, mandehana any amin'ny endry mandeha. De mety tenao hoe ka endry ray ve mbola tsy pasoka nefa malama ve tsy le afaka malala ao anatiny antsony hoe fiarahamonina mitolo moa de niteny hoe fiarahamonina tanàna tsy lozanatala teny nitolo zany fa ento ny boky nao de manazava ko ao anatina fiarahamonina mety misy mpaniratsira mandrakariva koa de izao ny endry no anaro dia any amin'ny endry anao afaka iainanao iny no anarinao. Misy fotoana rehefa malala nge mila fitiavana ianao marina fa manana ny tompo ianao de mahery mandrakariva na alan'ny olona aza na tsiratsirain'ny olona aza mitodika ianao mitendeka Jesosy range ny tsiratsirain'ny olona, Jesosy aza ke vingavingain'ny olona ary maty mihitsy aza fa tsy hoe akory izay koa tsy maintsy ho lalanao fa misy fotoana tena mba mila fitiavana ianao, misy fotoana tena mba ilainao ny fahatsapan'ny olona na ny fahatsapan'ny olona anarinao ny amamin'ny zavatra teneninao. Zay mahatonga ny bokonao bolina to miteny manao hoe ny endry ny anaro de ho tiany ianao. Zany hoe misy fotoana indraindray fa tsy hoe isan'andro koa akory, misy fotoana tena mba ilainao ny fahatsapanao fitiavana avy amin'ny hafa fa tsy hoe fakahalana mandrakariva. Misy fotoana tena ilainao zany. Io mahatonga ny bokonao bolina miteny hoe rehefa mananatra endry ianao de tsapanao ny fitiavana. Misy olona andray an'izany ampitiavana ary misy olona akasitraka an'izany, misaotra tamin'ny fananaranao, misaotra tamin'ny fampahirezanao, misaotra ny tamin'ny teny mamy nentinao. Tsy izy ihany mahery fa ianao koa mahery. Zany rehefa malala
eto ampamaranana de misy zavatra telo lehibe zay tokony ho atsaitsika teny voalohany de zao zany tokony ho ataotsika ao anatin'ny fiainana kristianina ny fifananarana sy ny fifanampiana. Lay fifananarana eto tsy hoe moralina loatra tsy zay ko hoe avianao aty fa hitako ny asanao tsy mety tsara tsy zay loatra zay eo mety ho zay amina fiainam-pianakaviana fa ny hoe fifampahirezana. Ny fifampahirezana tena tokony manamarika ny fiainana kristianina. Ary raha ohatra ka misy zany fifampahirezana zany afaka malala raha misy amintsika mananatra ny apôstôly Paoly de aoka ananatra amin'ny fitiavana. Raha misy kosa anarina de aoka anarina aoka andray zany amin'ny fitiavana. Fa tsy hoe za mba tenitenenina za mba anatra anarina za mba tsy tokony ho fiainana kristianina zany afaka malala. Tsy tokony ho fiainana kristianina ary eo de tena ataotsika hoe mananatra imaso tsy mba fanao. Tolo malagasy de tena nampianatra zany mihitsy manao hoe aza mananatra imaso. Raha misy zavatra tiana ho ananarana olona de resao mitokana izy zay ihany. Fa tsy anaty Facebook ianao no mitatatata na tsara tahaka n'inona ny zavatra lazainao rehefa anarinao imaso ny olona maratra izy. Ary Radama de efa nanafatra zany mihitsy hoe aza mananatra olon-dehibe imaso. Hoe ianao de fantatro fa zao mitoetra anao ka de eo imason'olona eo tsy raha ohatra ka nananatra efa inefatra indimy ianao nananatra azy mitokana ka tsy niova mihitsy izy de ilaina mananatra azy imaso. Amin'izay fotoan'izay tena fanotsiana mihitsy. Fa ny fananarana resahan'ny boky noabolona de ilaina ny fifananarana fa azo ataony misintona miataka kely ampitiavana. Tena ampitiavana hoe tsisy olona tanteraka ao anatin'ny antsony hoe communauté ao anatin'ny fiombonana. Fa ny fitiavana no mitondra antsika ho amin'ny vatanterahana ary fitiavana izay dia ao anatin'ny fifampahirezana ao anatin'ny fifananarana de zay mba mananatra mba miazona tsy ambaratelo fa tsy mitatatanterana za de niteny azy mihitsy raha zaikeo nareo fa niditra tao amin'ny braoany nandeha tany ampiasanana de niteneniko ohatran'izao izy hitrako tany anaty taxi be de nanariko mihitsy raha misy olona tsy endroatra zany rehefa mananatra mieboebo mananatra de rehefa mananatra olona mpitiavana ianao de anao sy Andriamanitra ary izy ihany fa tsy ilaina tantarana mihitsy zany tena niteneniko raha anina de tao amin'ny anina de hitako teny andala de niteneniko mafy mihitsy de vao mainka izy tsy ino zay lazainao vao mainka izy tsy hainanao ary tsisy heviny fananaranao satria fréarehana tsy ampy fanetretena tsy voatery tenenina nizaniza mihitsy hoe za nananatra nananana za niresaka tamin'ny an'izao na izao tsy voatery tenenina zany anao sy izy rery zany na lay nitenenana lay nitenenana koa de tsy raina nitemana hoe inge mba niteniteny tamiko to mba nseho niteniteny tamiko tany anaty taxi be mba nseho niteniteny tamiko to anaty Facebook tao nefa ohatr' zao tsy endry zany. Ny fiarahamonina kristianina tsy tokony isy an'izany satria tsisy fitiavana raha izay fa fitiavatena no ambadik'izay na ego. No zany de tena zava-dehibe mihitsy ny fifananarana riavako tahaka an' Jesoa niteny tamin'ny mpianatra misy fotoany Petera nitenenin'i Jesoa Matthieu 20:10 avianao aty hono ary Petera mety veny mandohitra sa tsy mandohitra tamin'ilay atsasakany sekely io de nitokana misy fotoany Jesoa misinda kely mihitsy de niresaka amin'ny mpianatra izany tokony toe-panahintsika riavako malala. De ny faharoa zay tsika hoe zava-dehibe ny fifananarana ary fifananarana tsy atao imason'olona fifananarana mangina fifananarana tsy avoaka fa tsy aminao mpananatra sy izy anarina ihany miezaka miazona zay tsy ambaratelo zay mba zay no antsoina hoe endry anarina ary zay no antsoina hoe mpananatra endry. Fa ny faharoa de zao rehefa ko malala ny tsy maintsy misy zany ny fifananarana fa mba hampandroso azy ary faharoa lehibe de zao ny fifananarana de tokony fifananarana atao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe eo ampelantanan'ny mpananatra ny tenin'Andriamanitra. Izy de tokony ho mananatra araka ny tenin'Andriamanitra sy ny fahendren'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe mananatra araka ny fombandrazana ihany mety hitrangy zany fa lehibe indrindra de ny fanahin'ny soratra masina zay mampino antsika riavako malala. De ny tenin'Andriamanitra no entina io tenenin'ny Paoly ny hoe salamo ny tononkira-panahy reny no entina mananatra. Ary ny fahatelo zay tena ataontsika io zava-dehibe de zao ny fifanomezam-boninahitra na inona fanarana sy fanajana de zao ny antony zany rehetra zany de mba tsisy ho afa-baraka tsisy fiarahamonina hitondra enatra mahamenatra eo anatrehan'Andriamanitra raha hoe communauté na fiombonana kristianina mety ho fiangonana mety ho fikambanana io kanefa ny
mampitondra enatra n'andriamanitra ny ao anatiny. Ny antony mahatonga ny fifananarana zany de ity ry avako malala, mba hahatonga ny voninahitr'andriamanitra tsy ho voaloto, mba hahatonga ny fifankatiavana itoetra tsara, mba hahatonga ny asan'andriamanitra ho totosa, mba hahatonga ny fiarahamonina izy fifaliana, mba hahatonga ny fifankatiavana itsoro. Zay no antony ry avako malala. Ny apôstôly hoy ny boky n'Apôstôly ry avako malala manao hoe Ombron'ny toko fasivy de manao hoe toroy ny endry de iaendry izy, ampianary ny marina de tomposaina izy. Ivavakisika Jesosy misoranao zay fa ny teninao de mamelombelona ny fanahinay, ary eto de manazava aminay ny teninao fa ny soratra masina fa ny fiarahamonina kristianina tena atao ifampitarika, ifampitsinjo, ifanoana ary ifananatra araka ny sitraponao. Efa nataonao tamin'ireo mpianatrao zany fa izay de ampianary koa zahay mba hanao zany ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fahazavan-tsaina. Mba ho raisinay impitiavana ny torohevitry ny endry mba hiaendry rahay, ho raisinay impitiavana ny marina mba hitomposainy rahay. Koa aoka izay tompo amin'ny asan'ny fanahy masina mba andray anatra, mba ho mpananatra, mba hananay fiarahamonina milamina, hananay fifankatiavana sy fifaliana isa-tokantrano, isa-piarahamonina, isa-pianakaviana. Ny fanahinao masina ny fanahy endrim-pampianatra indrindra dia aoka hitoetra aminay zany rahay zanaka fanahy masina. Amen.